Fifidianana kominaly efa misokatra ny lisam-pifidianana eny anivon'ny Fokotany. Fampidinana ny viditsolika tsy misy fiantraikany amin'ny fampivoarana ny toe-karena. Tatitra avy amin'ny polisy, olona 3 voasambotra nanala ny voamaso ny mpiara-monina taminy. Amifalina indray tompo lasy tsy migovavy no hitsidiako ny tokantranonao tonga soa adonatin'izao fampalalambavao ny MBS izao ary manantitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka izany manasanao ihany koa tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao isan'ny mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao dia ny resaka fanatanjahantena indrindra moa zany ny kanina 2024 izay andraisan'ny barian'i Madagasikara anjara rosony dia ny barian'i Madagasikara ho any amin'ny ampavalon-dalana amin'ny ty fiadina ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra izay tanterahana any Egypte ity. Raha ny hita dia isan'ny mampiray ny malagasy tokoa ny fandraisan'ny barian'i Madagasikara anjara tamin'ny ty lalao ity. Orakora-pifaliana no nandraisan'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ny fandresen'ny barian'i Madagasikara ny ekipa pirenena nigeriana omaly. Andiarantsika ny andindin'izay hoentin'ny Germaine Menjanahary eto amin'sariny Mathieu Prince. Feno orakora-pifaliana ny lanitry Gasikara raha nandresy an'i Nigeria tamin'ny isa 2 ny ekipa malagasy. Nandritra ny fanadiadina izay natao teny rehetra teny no nametrahan'ireo mpanohana sasany fa misy ny tokony harenina eo amin'ny Barea satria manomboka iamafy ny lalao izay ho tanteraina amin'ity ampavalon-dalana ity. Raha nivokatra tokoa mantsy no jerena dia ny larana fahatelo ao amin'ny vondrona A na ny vondrona B na ny vondrona C no ikatroka amin'ny Barea. Saika nametrahan'ny maro fanamariana ny mpilalao eo ampovoan'ny kianja, eo ihany koa ny lohalaharany. Tena hita hoe tena niezaka mafy mihitsy zalaka. Mahay ny boekelitsika ary hita hoe na mbola tsisy expérience amina grande compétition mba fa misy endri-dalao mafinaritra le izy. Any amin'ny resaka fizika fotsiny zany tsika aloha mila mafimafy kely, lio antsika koa atao mafimafy zany satria lasa tsisy relais sy tonga ary amin'ny pointsika. Nafinaritra be mihitsy tsy napoziko mihitsy le ezaka nataondrareo sady efa mivoatra be. Courage izay maka anareo foana. Eo ny orinanareo foana izay. Fa resaka fizika zany mety hoe mbo tokony mafina zany le fizika zany tokony mafisiny. Le kapiteny foana le fanevy mainy foana zany nohatra ny resaky ny olona aloha teto. Eo amin'le finition zany izy ohatrany hoe matetika raha mahazo baolina izy dia ohatrany hoe menjerazera fotsiny izy zany rehefa eny elo amin'ny ohatrany tsy hita izay tena famaranany an'le fampidiram-baolina. Manohana hatramin'ny farany tsika ka. Attaque tsika zany ohatrany tsy dia hoe na position de balle tsika tena ambany be teo fa hoe nanana chance tsika nahafaty an'ireny baolina reny dia défense tsika hita hoe efa tsara mihitsy aloha na ny gardien le ny camp tsika zany tamin'le izy. Défense misy fotoana manao tandrevaka kely fa zany efa namboarina le izy fa le hoe attaquant zao ma zao mila mielemine ekipa ihany izy ao anatin'le izy fa zany hoe reraka ihany izy rehefa tena mandeha fotoana. Taratra tanteraka nandritra ireo lalao roa izay natrehan'ny barian'i Madagasikara dia ny fionana tamin'ny Burundi sy Nigeria fa manohana ny ekipa pirenena Barea tanteraka ny Malagasy. Toy izao indrindra no zavatra nitranga taoriny ny fandresena farany teo iny. Atreto dia betsaka no manantenina ny ivoan'ny barian'i Madagasikara amin'ity kanina 2024 ity. Betsaka ihany koa no nampahery sy nanome tolokevitra ho azy ireo tao anatin'ny fanadiadiana. Raha ho an'ny kominina Ivato manokana dia fantatra fa isy ny fandraisana manitriketrika ny barian'i Madagasikara rehefa tonga ny fiverenan'izy ireo eto an-tanindrazana. Ny Aino Manjery MBS dia mirariso tanteraka ho an'ny ekipa pirenena Barea. Araka izany dia mizotra makany amin'ny fanatanterahana ny nofinofiny hatramin'izay ny malagasy amin'ny alalan'ny Barian'i Madagasikara nitsaraka teo amin'ny isa 2 ny lalao izay ny fanandrina ny ekipa malagasy sy ny ekipa pirenena nigeriana. Fandresena mihezinezina izay akarana amin'ny ampavalon-dalana moa ity omaly ity ary mbola nipetrahan'ny Barea eo amin'ny larana voalohany ihany koa ao anatin'ny vondrona B izay misy azy. Andeha rahantsika ary ny andindin'izay. So this is first game of the Nations Cup. They're going away, Lallana!
Teo amin'ny minitra faharoa folo no nampidiran'ny bolida na ilalaina ny menjanahary ny baolina voalohany ho an'ny ekipa pirenena malagasy nandritra ity lalao ny fanandrinany tamin'ny ekipa pirenena nigeriana omaly ity. Ny kiobana fandroany tao anatin'ny minitra faharoa amby 10 ny araton'ireo nigeriana tamin'ny alalan'ny coup franc nodakain'ny Carolus. Ity farany izay voahositra fandroany ho mpilalao mendrika no izy nampiditra baolina indroa nandritra ity fifanitsanana isambondrona ity. Nametraka tantara ho an'ny Madagasikara ny fandresena intelo ny sesy nandritra ity fifanitsanana isambondrona ity. Ity fandresena miezinezina omaly ity izay iakarana ho amin'ny ampavalondalana ary indrindra ihany koa nipetrahany ho eo amin'ny larana voalohany ao anatin'ny vondrona be misy azy. Ekipa pirenena efa fantadaza maneran-tany ary efa intelo tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny lalao baolina kitra ry zareo nigeriana saingy nihetry manoloana ny Bariany Madagasikara omaly. Tsy nisy nanampo ny vokatra nomen'ity ekipa pirenena malagasy ity avokoa ny akamaroan'ireo vahiny na ireo mpitantara baolina vahiny, ireo mpanao gazety vahiny dia samy niaiky avokoa fa manana ny maha izy azy ireto mpilalao malagasy ireto. Raha tsy hivina kely dia nanomboka ny sabotsy 12 jona teo ny lalao voalohany ny fanandrinany tamin'ny ekipa pirenena Guinéana izay nisaraka Adsahala 2-2. Ny alakamisy 17 jona lasa teo kosa ny lalao faharoa nandavony any Burundi tamin'ny isa 2-2. Ity omaly ity no lalao farany tao anatin'ny fifanitsanana isambondrona ary nisongonany any Nigeria ho eo amin'ny larana voalohany ao anatin'ny vondrona be. Nahazon'ny isa 7 raha toa ka isa 9 no azon'ny Nigeria. Ny alahady 7 Jolay izao no hiatrika ny ampavalondalana ny ekipa pirenena malagasy. Hatreto aloha dia mbola ny vondrona A sy ny vondrona B no efa nahavita ny fifanitsanana isambondrona. Miankina amin'ny vokatra azon'ny vondrona C sy ny vondrona D ao anatin'ny lalao farany kosa no ahafantarana izay ekipa pirenena ifanandrina ny Madagasikara amin'ny alahady 7 Jolay io. Tsapa amin'izao fotoana izao fa misy elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy raha ny hita mantsy dia zava-dehibe ary misy lanjany sy ny fandresen'ny ekipa malagasy raha mihoatra amin'ny fanentanana izay nataon'ny fitondrana nandritra ny fanomanana ny datin'ny 9 Jona lasa teo. Germaine Menjanary sy Mathieu Prince nanangona izay vaovao izay. Tsapa tanteraka amin'izao fa misy ny elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy. Ny fitondrana izay miezaka hatrany mampiseho fa mahavita zavatra eo masony malagasy. Hatreto dia saika fizahozahoana sy fiebebona ary kobaka ambava avokoa no miseho. Izay na afena amin'ny malagasy fa misy ny antsoina hoe fitohizam-pitantanandra aram-panjakana eto amin'ny firenena. Efa betsaka ireo mpanao politika no milaza fa sarotra ny iroson'ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana raha tsy ny vahoaka mihitsy no miaraka amin'ny mpitondra ary manohana azy tanteraka. Ny fanontaniana mipetraka amin'izao dia hoe inona no mahatonga ny vahoaka malagasy ka ampisy ny elanelana eo aminy sy ny mpitondra ankehitriny. Raha toka no zarai-potsiny ny sainam-pirenena tamin'ny fanomanana ny feti-pirenena ny 9 Jona izany ary isan'andray anjara tamin'izany ny avy eo anivony mpitandro filaminana. Ankoatry ny fanentanana izay natao tamin'ny alalan'ny tamtam natao ny fitondram-panjakana saingy dia mbola vitsy ny mpanangatsaina isaky ny tokantrano. Resy ny ekipa pirenena malagasy ny ekipa nigeriana dia feno olona nanao karnaval izay tsy noentanina akory fa nampiseho ny afaliny ny arabe teto Antananarivo niaraka amin'ny fanofahofana ny sainam-pirenena fotsy mena maitso. Midika izany fa nampirahina ny malagasy kokoa ny kanina izay tanteraina any Ezipta no ny daty ny 9 sy ny 15 ny volana Jona izay nokarakarainy ny fitondram-panjakana. Fety tao anatin'ny loza raha teo raha ho an'ny malagasy izay tsy mandady arona no ny fahafatesana olona miisa 12 sy naratra 20 mahery tetsy mahamasina. Ny filoham-pirenena nefa nanao fanasana miavaka teny avoloa taorian'io. Raha ho an'ny mpanao politika sasany dia nambaran'izy ireo fa ny mpitondra mihitsy no mila manova famindra aloha. Raha eo ihany koa ny HCC sy ny CENI izay isan'ny fototra mahatonga izao zava-misy eto Madagasikara izao. Ho an'ny CRN manokana ihany koa dia nambaran'izy ireo fa tsy ara-dalàna ny nahavoafidy ny filohan'ny Repoblika ary io no mahatonga ny elanelana eo aminy sy ny vahoaka izay entina ankehitriny io. Ankoatra izay dia nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy ekena ny osoka tamin'ny fifidianana osolombavambahoaka teo iny satria isan'ny fototra mahatonga ny firenena ikorosofahana hatrany izany.
Amin'ny pejiny politika kosa indray mivavao ny fifidianana efa misokatra ny lisy mpifidianana kominaly eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao. Mbola maro amin'ireo olom-pirenena nefa no mbola tsy rototra akory hijery ny anarany ao anatiny izay lisy mpifidianana izay. Nisy ny fokontany iray izay nanaova ny mpanao gazetinay fanadihadiana tamin'ity androany ity. Noro fitiavana sy tahiry ny ainana nanao izay fanadihadiana izay. Hatramin'ny orana andalovanay teny amin'ny fokontany Manaritsy Atsinanana, maro amin'ny olona no tsy rototra loatra andeha hijery ny anarana na koa anaramaso ny anarana ao anaty lesy mpifidianana eny anivon'ny birao pokotany amin'ny fifidianana kominaly. Manapirofo izany fa tsy marisika ny amin'ny raharam-pifidianana loatra ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao noho ireo lesoka marobe niseho tamin'ny fifidianana rososina nitranga teo aloha tao ny fifidianana filoham-pirenena teo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy marisika mihitsy ny olona, tena tsy marisika. Leo zany le olona angamba amiko zany azay feverako azy satria izy hoe na ifidina tsy fidy to mitovy ihany le izy. Ny olona setranay zao dia eo amin'ny listy satria zay manoratra ny anaran'le olona dia rehefa avy eo miverina le boky tsy eo le anaran'le olona dia zay mahazo loza hoe nareo manoratra nefa ny anaranay tsy eo nefa tsy avy aminay mihitsy le izy. Satria zay maka photocopie ny zavatra lefanay an'iny dia miverina avany iny mbola misy tsy ao. Le asorona mbola ao ihany. Etsy andaniny mitaky ny ara-dalàna sy ny mangarahara araka izany eo anivony ity fokontany ity manoloana ny tsy fahatombanana nisy raha ny voalaza toy ny fanjavona ny anaran'ireo izay efa nisoratra anarana tao anaty lisy mpifidianana, ny anaran'ny olona efa maty kanefa mbola ao anaty lisitra. Ity fokontany ity moa dia ahitana ponina mahiriny 2 ary birao fandatsaham-bato misa 4. Lesoko hitako aloha dia izay mihitsy le io listy io zany tena tsy mety mihitsy fa tokony manao refonty tanteraka mihitsy io. Ary taloha nefa izay nanao andreo nanao an'ity listy ity makany mihitsy sekretera pokotany miaraka manao saisie amin'ny OIC fa tamin'izao tsy nisy zany dia ohatrany tsy mety mihitsy le listy, tsy mety. Dia tokony atao ara-dalàna io listy io fa io listy io zany tena tsy mety io. Tsy vitsy tamin'ireo olona nanontanianay no laza fa tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana tao anatin'ireo fifidianana rososina ny fanesy teo iny, ny fifidianana filoham-pirenena teo ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny sasany aza dia nilaza fa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 7 no voaray farany ny anarany. Raha ohatra aloka ao anaty lisy mpifidianana dia za tena tsy mba mpihembo adidy mihitsy fa mifidy foana mihitsy hatramin'izay. Fa tsy mifidianako tamin'ilay fifidianana filoham-pirenena teo zao tsy ao anaty lisy mpifidianana. Mbola tsy voaray mihitsy za zay mila tamin'ny Jean Albert fa iny azy zany voaray tamin'ny lisy mpifidianana. Tsy misy mihitsy nefa zay mifidy foana. Nefa zao lasa tsy misy eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena io zao dia député dia tsy ao intsony zany anaranay. Tokony hoe ho ao foana le anaranay satria zay marana ny etaetanay fa marana olona tianay hofidiana nefa dia mahagaga ne maninona le anaranay tsy ao fa tsy tokony ao anatin'le boky iny ve ny anaran'le olona verifienao dia amin'iny no alainao le izy. Dia ivana ny 20 oktobra izao no andro ny latsabato an'ny fifidianana kominaly ny 20 Jolay hatramin'ny 3 Aogositra ny fametrahana ny antotantaratasy filatsahako fidiana. 15 Aogositra famoahana ny lisitra ofisialin'ireo kandida, ny 19 Novambra famoahana ny voka-pifidianana vonjomaika, ny 15 Desambra famoahana ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana isaky ny faritany ny voka-pifidianana ofisialy araka ny sosokevitra avy eo anivony seny. Vaovao avy eo anivony boriboritany voalohany kosa indray ankizy latsaky ny 12 taona misa 100 indray no nisitraka kaopina terahana mamam-pona teo anivony ity boriboritany ity. Ankoatra ireo dia nisy moa ny antota-taratasy kaopina terahana misa 20 no tsaraina Vaovao ny zoma lasa teo. Fiara-miasan'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ireo mpitsara ambaratonga voalohany no nafana natanteraka ity hetsika sosialy ity. Andeharatsika ny indinizay teo amin'ny rindra tsara ny herzora zonarfony. Ankizy misa 100 anatin'ny boriboritany voalohany indray no nahazo kopi maimaimpona ny farany herinandro lasa teo. Ho fanamrana ny fidiran'izy ireo an-tsekoly sy ireo sehatra maro mety ilaina ity kopi nahaterahana ity no anton'izao ary indrindra mba isitrahan'ny ankiziny zony. Araka ny toromarika ny bentanana raha valmanana dia tsy miala vehana mihitsy amin'ny hetsika sosialy isan-karazany.
tao ohatra ny fanaovana asoavana fobe satria fotoanan'izao tao ny fanaovana kopy fobe zay hoatrehantsika amin'izao fotoan'izao ny fitsarana entina manatanteraka azy tao ny fanatanterahana ny mariage fobe zay efa vita dia arak'izany ny commune urbaine Antananarivo dia manatanteraka foana isataona andreo hetsika ireo efa nisy koa ny fanaovana asoavana fobe satria taona ray volana eky izy ity volana ity dia manohana ny olona zay azazaina hoe manana fahasairana fanatanterahana zany ny commune isataona. Ankoatra izay dia nisy ny fitsarana faobe ireo antota taratasy fangatahana kopy misy 700 teo anivony ity boriboritany voalohany ity hatrany. Tsara ny mampafantatra fa misy lalàna ny fahazon'ny zaza iray kopy naterahana. Tsy maintsy manao fanambarana eny anivony boriboritany 12 andro mialoha ny ray aman-dren'ilay zaza. Raha tsy izany dia mandalo fitsarana vao tafavoaka ny kopy. Ny fanatanterahana andreny moa dia misy lalàna mametra hoe ohatra ny fanambarana teraka dia tsy maintsy vita ao anatin'ny 12 andro. Raha tsy tanteraka ireo ray aman-dreny miteraka izay zavatra zay dia voatery mandalo fitsarana ny fanatanterahana ny fanomezana kopy reny olona ireny. Ankizy latsaky ny 12 taona avokoa ireto ny sitraka kopy maimaimpona ireto. Fiara-miasa ny commune Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo mpitsara ambaratonga voalohany sy ny ONG Koloaina no nahafahana nanatanteraka ity hetsika sosialy ity. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany fa eny anivo ny fiarahamonina eny fokontany maromaro amin'izao fotoana izao no velotaraina manoloana ny tsy fisitrahana rano fisotro madio. Tsara moa ny mampafantatra fa efa mahatratra any amin'ny zato mahery any ireo bidon milahatra ao anatin'ny iray andro indrindra fa manomboka amin'iny maraina iny. Etsakilan'izay nefa dia tsy mbola misy ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra mba hijery akaiky ity fahasahiranan'ny mponina eo amin'ny fisitrahana rano fisotro madio ity. Nisy moa ny fokontany iray izay nanaova ny mpanao gazetinay fanadihadiana tanteriny Noro Fitiavana sy Tahirinena. Efa mambolana izay taranandreo mponina eto amin'ny fokontany Anosipatrana ny resaka fahazona rano fisotro madio. Marina mantsy fa tsy misy afa-tsy paompo telo eo no mamatsy ny tokantrano maro ho an'ireo tsy maintsy maka rano eny amin'ny paompy. Raha ny fanazavana dia maraina ihany no mandeha araka ny tokony ho izy ny paompy fa aorian'izay mihena ny fandehany. Fa zavatra mangatanay dia mba lehibebiazana zany ty paompinay ity satria betsaka loatra le olona mpanjifa. Rehefa mandeha kely izy ka tonga eo le mpanjifa tonga eto ambaravarana mandrapa tonga ery filaharana manjary miady. Maraina zany matratra eo amin'ny firy eo hoe 50 bidon makany 100 bidon tsy haiko. Zay no ohatra ny filaharana eo amin'ny maraina. Ny hariva moa efa me vitsivitsy izy ny hariva fa maraina no bebe. Ray bidon anay zao hatramin'izao aloha dia mbola 30 ariary. Anisan'ny lasibatra izao tsy fandehanana ny rano amin'ny paompy amin'ny tokony ho izy izao i Christian manambady amanjanaka mivelona eo ny resaka fitaomana rano. 300 ariary no anim-bakarama azony miaraka amin'ny vidin-drano ho an'ny bidon iray ary bidon misa 300 isan'andro no enjehiny. Vokatry ny tsy fisiny asa no antony nanosika azy ny roso tamin'ity sehatra ity. Miankina betsaka amin'ny fandehanan-drano nefa ny fahazony karama kanefa izao ny zava-mitranga. Ny olana sejenay ny rano aty zany tapatapaka foana tsy mandeha foana ao anatin'le lohatony iny na tsy lohatony ary dia tapatapahany jirama foana dia mba maniry mafy zay mba hanana tetika asa koatsin'le rano. Indraindray tapaka amin'ny paompy dia tsy mahavelona tsy mitondra vola mody zany dia indraindray ny olona rehefa ririnina ohatr'izao tsy dia mandany rano zany dia mba maniry mafy zany zay mba manana tetika asa le olona mpanao asa tanana patsaka ohatranay dia misaotra betsaka. Satria tsy manana asa dia tsy maintsy io aloha zany mifantatra hoe mahavelona tsara mivady aman-drano. Tsy ny olan-drano fisotro madio ihany no olana sedrain'ireo mponina eto Anosipatrana fa ny resaka fahatapahany herinaratra matetika izay mampitaraina azy ireo ihany koa. Tsy andefitra amin'ireo mpanera-intsony ny tompon'andraikitra etsy amin'ny tompy fiantsonany fahasanin-karana isaraka izany ny fisavana ataon'izy ireo miaraka amin'ny polisy pirenena. Raha ny fanazavana moa dia betsaka ny fitarainana voaran'izy ireo manoloana ny fahaverezan'ny entan'ireo mpandeha. Etsakilan'izay ihany koa dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy no nanao ny fanadihadiana teny an-toerana.
Isan'ny mampitaraina ny maro ny afitsik'ireo mpanera etsy amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana. Raha ny hita tokoa mantsy dia saika ahitana azy ireny avokoa isaky ny fiantsonana ny taxi be miditra tsy mivoaka an'ity toby fiantsonana ity. Nanamafy ny tompona andraikitra fa isy ny fisavana sy ny fidinana ifotony izay ho ataon'izy ireo miaraka amin'ny polisy ny mpitano filaminana eny antoerana amin'ireo antsoina hoe mpanera tsy ara-dalàna ireo. Raha ny fantatra mantsy dia tsy vitsy ireo verientana eo amin'ity toby fiantsonana ity no ny fifandrombahana izay ataon'ireo mpanera ireo. Tsy azo andeferana intsony ireo raha ny fanazavana. Misy moa le atao hoe mpanera clandestin zany hoe tsy amin'ny ara-dalàna izy fa mandeha misitositon'olona any amin'ny arabe any dia efa nametraka ary mbola ho avy zay miaraka amin'ny polisy pirenena fa hisambotra an'ireo tsy ara-dalàna ireo fa tsy maintsy ny mpandeha dia alao isafidy amin'ny zay birao tiany ale izy. Ianareo mpandeha zay azo ny zotra andehananareo dia aoka ianareo mba tsy ho voarebirebiny reo olona tsy ara-dalàna ka isitonareo any amin'ny bisy na isitonanareo any amin'ny arabe fa mandehana miditra ato dia safidio ny birao zay tianareo andehanana. Ankoatra izay dia miantso ny kooperativa rehetra ihany koa moa ny tenany mba samy andray fepetra ka tsy andray ireny mpanera ireny intsony manomboka izao. No mafisiny ihany koa fa isan'ny tsy mahara-dalàna ny asa zay tanterahan'izy ireo eo amin'ity toby fiantsonana ny fasan'ny karana ity ny fisiny zany. Hoentsitra ny fisavana ho iatrany ny nambarany. Andrasana arak'izany ny toy ny vaovao. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray tsy misy fiantraikany amin'ny fampivoarana ny toe-karena eto amintsika ny fampidinana ny vidisoloka satria tsy miantraika mivantana amin'ny fampiasam-bola izany. Etsakila ny fanatsarana ny fanjifana an'olom-be tsirery ihany no vokatra ity fampidinana ny vidisoloka ity, hoy ny mpahay toe-karena iray izay vahiny fandaharana adinika tamin'ity herinandro ity. Tokony mampiasa ny 300 ny ari-karena Vaovao isika vao ampy ho an'ny filàny malagasy ary mpaka amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ihany koa izany. Aratsika ary ny andindinjay. Diso fanantenana tanteraka ny mpanjifa manoloana ny fidinany viditsoloka izay noheverina fa hisy fiantraikany goavana amin'ny fiainany tsirairay. Manamarina izany mpahay toe-karena iray fa tombotsoan'olombitsy nojerena ao anatin'ity fidinany viditsoloka ity ary tsy misy fiantraikany velively amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eto amintsika raha ny fanjifana no ampitombona mihoatra amin'ny fampiasam-bola. Ny fipetraka io zany zao le fampianana ny vidiny solika io dia aty amin'le sokajin'le hoe atsaraina ny fanjifana fa tsy aty amin'le fampiasam-bola io. Ka raha ohatra ka ny fanjifana no ampitombonao zany dia tsy dia tena isy fiantraikany amin'ny fampandrosoana zany zavatra zany. Ireo le mpitatitra ireo zany no tena nahazo tombontsoa tamin'io ary ihany koa ireo mpanjinjara ny lasantsika. Manoloana izany dia hita fa sady tsy fampitombona ny toe-karena no tsy fitsinjovana ny mpanjifa ity fampidinana ny viditsoloka ity. Misy fepetra maromaro tokony arahana raha tia hita vokany eo amin'izay fampivoarana ny toe-karena izay. Tokony manodidina ny 300 ny ari-karena ny fampiasam-bola eto amintsika izay vao mahafeno ny filàny malagasy. Tokony any amin'ny 300 ny ari-karena zany ampiasaina amin'ny fampiasam-bola. Tsika zao any amin'ny 11 milliards de dollars any ny arena Vaovao atsika isan-taona. Dia dikan'izany zany tsy maintsy mahita any amin'ny 3 milliards 4 milliards de dollars any. Ny zavatra misy kosa nefa dia zao isan-taona. Zavatra misy kanefa dia zao raha ohatra tsika zany miankina amin'reto mpamatsy vola mahazatra reto dia tsara ho fantatra fa tsy afaka mampitrosa antsika mihoatra ny 900 ny ari-karena foibe izy. Zany hoe any amin'ny 6 milliards 7 milliards any dia rehefa volasy zay dia mijanona eo izy. Tsy tokony hijanona eo amin'izay findramam-bola izay ihany anefa fa mila mitady lalana hafa mba hialana amin'ny trosa miompampana. Amin'izao fotoan'izao tokoa mantsy misy 40 ireo firenena afrikanina vesara ny trosa miompampana izay mandidina ny 400 ny ari-karena araka ny tatitra nataon'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ary tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara.
ajantsika hatreo ny vaovao ny toekarena iny fa ivatsika lafim-baovao hafa isika araka ny tatitra izay nataony teo nivy ny polisy androany dia nahiditra amponja avy hatrany ireo olona misa telo izay nanala ny voamaso ny mpiaramonina taminy teny amin'ny faritra La Réunion kely iny tsy fantatra moa fa noho ny olana ara-pitiavana no natonga ny disadisa. Lorette Berton sy Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Olona efatra no voasambotry ny avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny polisy pirenena tamin'ny herinandro lasa teo iny no nitrangana fandratrana sy famonoana olona niseho tetsy amin'ny faritra La Réunion kely. Noho ny olana teo amin'ny resam-pitiavana no nanosika ireto olona efatra ireto anala ny voamason'ity manangiraiky ary mbola saika hanondrahany ranomandevy an'ilay olona. Efa nahiditra amponja ny telo tamin'ireo nahavanondoza tao aorian'ny fitsarana azy ary ny raiky hafa kosa nahazo fahafahana vonjimaika. Tamin'ny 5 Mey 2024 dia naray fitarainana fitoriana avy any amin'ny olon-tsotra anankiray izay avy teo amin'ny brigade criminelle milaza fa ny tenany dia nanaovan'ny olona angaretona, olona 5 no angaretona taminazy ary tamin'izany fotoana izany no nanatsoahan'izy ireo ny voamasony ilany avy. Rehefa natao ny fikarohana dia fantatra fa eo La Réunion kely izy ireo no mipetraka ary nidina teny toerana ny avy teo amin'ny brigade criminelle nanenjika anazy ireo dia hita tamin'izany ny olona efatra ary natao ny fanadihadiana azy ireo ary ny aikin'ny elony dia nanazava ry zareo fa ny iray tamin'izareo no nanakapoka ny mpitory tamin'ny tany, ny iray nanatsoaka ny voamasony ilany ary ny iray kosa nanome ny vy anatsoahana ny voamaso. Ny iray farany dia seka nondraka tamin'ny raha mangotraka azy ireo. Amin'izao fotoana tamin'ny sabotsy teo dia efa nalefa tany amin'ny tribonaly ny raharaha ary nahiditra ponja vonjimaika izy telo. Ny iray kosa dia nahazo fahafahana dia ilay vehivavy iray seka nondraka tamin'ny raha mangotraka. Rehefa natao moa ny fanadihadiana dia ny antony niadivana zareo ireo dia tsy inona akory fa resaka vehivavy ary somary mamy ihany koa zareo ireo tamin'io fotoana io. Hita tato ato fa feno haromontana sy atezerana ny fihetsika mitranga eny anivon'ny fiarahamonina eny, indrindra tao anatin'ny herintaona eo izay. Ahitana trangana herisetra feno fahasahian-dratsy hatrany saika isan'andro manerana ny Madagasikara. Mafy loatra ve ny adi-pianana ka izay rehetra hita dia analana ny fo avokoa. Sa ny maha olona mihitsy no tsy misy varany intsony amin'ny malagasy sasany ka ny zavatra tsy fahita teo aloha dia zary atao fahazarana ankehitriny. Na inona nefa antony raha ny lalàna eto Madagasikara ny mikastanana sy mandratra olona. Vaovao avy eo anivon'ny polisy pirenena izay hatrany sy lehilahy miisa 2 no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny komisaria central Tanjombato omaly tokony ho tamin'ny 3 ora hariva. Saika hivarotra basy tsy ara-dalàna moa no nahavoaroroy azy ireo lahy ireto. Lorette Berton sy Manora Andriamalala trany. Ny alahady 3 Jona no nahazo loharanom-baovao avy amin'ny olon-tsotra tsara sitrapo ny polisy miasa ao amin'ny komisaria eny Tanjombato izay milaza fa misy tovolahy 2 avy any amin'ny faritra Antsobolo sy Ambohibahiny no mikasa hivarotra fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Natao avy hatrany ny fanarahan-dia sy ny velam-pandrika no savaina ireo moto nifamezivezy ka tovolahy 2 no tratehaka teny ambany andrefana eny Tanjombato nitondra basy MB niaraka tamin'ny bala miisa 30 tsy nisy taratasy. Tamin'ny alalan'ny loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana nisambotra ireto roalahy reto. Basy poleta tena izy no saika amidin'izy ireo 12 millions de francs tetỳ amin'ny faritra Tanjombato omaly alahady tokony tamin'ny 3 ora folakandro teo. Tsy ara-dalàna satria tsy misy taratasy fa azon-dalàna hitazona sy hitondra basy tamin'izy ireo. Mampirongatra ny asan-jiolany ny fivezivezen'ny fitaovam-piadiana tahaka itony ka entanina hatrany vahoaka mba hiteny avy hatrany aty amin'ny polisy pirenena raha vao mahare vaovao marim-potitra. Noentina avy hatrany nanaovana fanadihadiana teny amin'ny komisaria central teny Tanjombato ireto roalahy ireto. Tamin'ny fanadihadiana izay natao azy ireo no nahafantarana fa saika hamidy 4 sy 1 tapitrisa ariary ilay basy MB. Ireo roalahy saika hivarotra ihany moa no voasambotra fa tsy tratra kosa ilay olona saika handray ny entana.
pejy hafa mihitsy kosa indray no amaranantsika izao vaovao izao. Ankoatra ny akora izay efa mahazatra ny maro amin'ny fanamboarana ireny fehezam-boninkazo amidy eny an-tsena ireny dia efa be mpampiasa ary mahaliana ny olona ihany koa amin'izao ny fleur séché na ireo voninkazo izay namboarina avy amin'ny akora efa maina. Ity fanadihadiana ity dia soniavy ny Lorette Bertona sy Manora Andriamalala. Olona maro no mahazo tombony sy manana ny asa fivelomana amin'ity varotra voninkazo maiky tahaka ny hita etsy Anosy ity. Akora avy amin'ny zava-maniry no amainina avokoa no ampiasaina eto, toy ny hoditra tsako maiky, ny akata, ny ampanga, ny longoza na sinto efa maiky ihany koa sy ny maro hafa, ary ahavitana asa tanana kanto sy miavaka, maharitra ela vao robaka. Ity renim-pianakaviana raiky ity, Ramatoa Lydia, efa mananika ny 20 taona izao no nanaovany an'ity asa ity, ary mbola eto izy hatramin'izao. Azo velomana tsara ny asa toy itony, hoy Ramatoa Lydia, indrindra fa raha miezaka mampivoatra sy mitondra zava-baovao fanatsarana izany. Toy izao indrindra ny koragna ny fanaovana taminy. Ny ataonay eto zany resaka mombana voninkazo e. Voninkazo fa maina. Voninkazo na maina zany nenay fa tsy voninkazo velona reny. Dia miasa aminay daholo na bozabozaka eny ambanivohitra ary rehefa hitanay hoe tsy mihitsana dia ataonay. Rofia, zay katsaka dia rofia. Dia vary mitony zao atao amin'ny vazy dia atao amin'ny be dia be ny ilana anazy e. Ampiasaina amin'ny vazy tony, ampiasaina amin'ny varavarana atao amin'ny vilony tony, ampiasaina amin'ny bany amin'ny église reny tony. Mety foana. Da be ny olona velona amin'ity zany efa any ambanivohitra mamatsy anay eto. Amin'ny 65 zany nanambady. 70 nanambady efa 65 zany efa nanaonao nanampy tamin'ny mamanay. 70 nanambady dia 70 zany nanomboka nanao anahy. Fa le olona taloha zany ny olona tamin'ilay voninkazo fotsy mba zay taterina nanomboka nitsaroka dia izao. Ampiasaina amin'ny karazana lanonana sy havoriagna jiaby ireto asa tanana ireto, na ankafaliagna izany na ankaratsiagna. Mihaja sy miavaka ary tsy dia lafo loatra raha oharina amin'ireo vita amin'ny akora hafa. Loko natoraly no ampiasaina amin'ny ankapobeny, ary izay ihany koa no tena be mpakafy. Misy ihany anefa ny loko simika na ny bomba, ahazona ireto lokom-bola fotsy sy lokom-bolamena ireto. Manodidina ny iray alina ka hatramin'ny 5,000 sy iray alina ariary no mahavita mampiaingo fiara araiky amin'ny alalan'ny ireto fehezam-boninkazo maiky ireto. Miankina amin'izay filan'ny mpanjifa kosa no mampiakatra na mampijotso kely izany vidiny izany. Maro mahay rano gasy fa ny tosika no mila atao matanjaka. Ampahafantarina isika rehetra izay manaraka izao vaovao izao fa isy ny lalana tapaka manodidina ny faritra eny akaiky ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana iny no ny famoahany ity fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity ny voka-pifidianana ofisialy Rampitsofo tolakandro dia hatreo indray ary ny fotoanantsika ho amin'ny androany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.